manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Miaraba tompoko ary manonona fahasoavana ny fiadanana sy ny fanambinan'Andriamanitra indray amintsika tsirairay avy zao mbola azan'ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka ny ho ambinina sosalama ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany koa amin'ny zavatra rehetra izany. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Tovo amin'ity manangana fiainana ity indray. Miarabantsika tompoko, tsika eto Madagasikara, tsika ty ampitan-dranomasina ty ho anareo ty amin'ny nosy rahavavy ianao eto Dubai ary indrindra ianareo eto Paris sy France ray manontolo. Misy ihany koa moa ireo tanora malagasy eto Allemagne zany manaraka an'ity fandarana ity dia tsy adinontsika tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy any zay no loha hevintsika pasteur André Alvarez. Mivavaka ny tenako amin'izao fotoana zao ary mety araka an'izay tenin'ny pasteur zay amin'ny toerana maro samihafa na eto Antananarivo na eto Madagasikara na aty ampitan-dranomasina ity tsika no manaraka ty fandarana ity dia mety misy olana kamo amin'izao fotoana zao mety misy zavatra treanao na ara-tsaina na amin'ny arakasa na amin'ny ara-pahasalamana mihitsy. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny toerana zay misy atsika ikarakaratsika hitahtsika manokana. Ka hivavaka zay amin'izao fotoana zao ianao zay manana olana dia devolona mba atika io problemanao io hivavaka ho anao zay amin'izao fotoana zao. Raha io dia misotra manokana amin'izao fotoana afahana mifampivavaka izao any amin'ny toerana maro samihafa. Ianao dia sady omnipotent ianao no omniprésent ianao, naiza toerana misy ny tsirairay avy dia anko ianao, sady eto amin'ity toerana ity ianao no any amin'ny toerana rehetra satria manerana zao rehetrarehetra zao ianao sady any an-danitra ianao no ety ambonin'ny tany ianao zay mandriamanitra anao tsy takatry ny sainanao ary tena mifahifanampanokonao ianao ary zany no asahiko amin'izao fotoana zao no ny fahasoavanao mandroka ny asana devoly devoly mitondra aretina, devoly mitondra saina, devoly mitondra korotana, mitondra sakana, devoly mitondra fahatsopana tenana, ny herina famosaviana na famosaviana eo toerana na famosaviana international amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana, tsy manan-kely atao mitokatran'izao rahalahy anabavy zao, amin'ny fiainan'izao rahalahy zao, amin'ny fiainan'izao anabavy zao, miala ny asana devoly, miala ny aretina, na aretina amin'ny atoka, na aretina amin'ny kibo, na aretina amin'ny tongotra, amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanam'ny famombana, amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao satana, miala amin'izao rahalahy zao, miala amin'izao anabavy zao, amin'ny anaran'i Jesosy. Sady manambara hoe afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io raha ianatra amin'ity boky farany ato amin'ny Samuel voalohany toko araiky amin'ny telopolo ity zay dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Fanahy masina dia fanapampianatra tsara indrindra. Ianao no nampanoratra an'ity boky ity, ianao no nanoratra an'ity boky ity tamin'ny alalan'ny mpanomponao ka dia misaotra sady amin'ny fahazavan-tsaina, fahendrena, fatakarana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitondra fahasoavana be lehibe, hitondra fitahinao anay izao tenin'Andriamanitra zao araka ny teninao manao hoe nandefa ny teninao ianao mba hasitrana anay, ny teninao ny vahaolana, ny teninao dia fitahina feno amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy moa zany ty boky farany ity pasteur tamin'ny Samuel voalohany toko faraiky amin'ny telopolo ity zany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo amby folo zany. Zao ny vakana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nahafatesan'ny Saoly sy ny zanany ary ny nandevenana azy. Ary ny Filistina niady tamin'ny Israely
ary nandositra teo an'lohan'ny filistina ny lehilahy tamin'ny israely ary ny apatrapatra teny atendrombohitra gilboa ny faty ary ny filistina nenentsika mafy an'ny saoly sy ny zanany ka matin'ny filistina jonatana abinadaba malkiso zanaky saoly ary mafy ny ady tamin'ny saoly dia nifanehitra tampandefa tsipika izy ary raiky tahotra indrindra izy no ny mpandefa tsipika ary o saoly tamin'ny mpitondra fiadiny tsy hoe ny sabatrao ka tsy satoy miboroka aho fa ndrao avy rery tsy mifory rery ka ho tsy atoa miboroka aho dia ataon'ny fimezana nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiny fa natahotra loatra izy dia nalain'ny saoly ny sabatra ka ny anjerany ary rehefa hitan'ny mpitondra ny fiadiny fa maty saoly dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy ka dia niara-maty antoizay ihany saoly sy ny zanany telo lahy sy mpitondra fiadiny ary ny olony rehetra ary no nitany lehilahy tamin'ny israely teny andafiny loasa sy teny andafiny jordana fa nandositra ny lehilahy tamin'ny israely ary maty saoly sy ny zanany dia niala tao tanàna izy ka nandositra ary dia tonga ny filistina ka nonona tao ary noho ny ampitso raha tonga haka ny zavatra teo amin'ny maty ny filistina dia nahitany saoly sy ny zanany telo lahy ny apatrapatra teo atendrombohitra gilboa izy ary notapahany lohany sady nalainy fiadiny ka dia naniraka tany amin'ny tanin'ny filistina manodidina izy anambary zany zavatra mahafaly izany ao amin'ny tranony sampony sy amin'ny olona dia napetrany tao an-tranony astarta ny fiadiny ary ny fatony nomboany teo amin'ny mandany betisana ary noho nyrenimponina tany jabesy giliada zay nataon'ny filistina tamin'ny saoly dia niainga ny lehilahy mahery rehetra ka nandeha nandritry ny alina ary naka ny fatiny saoly sy ny fatany zanany teo mandany betisana ary tonga tao jabesy izy ka nandoro azo tao ary nentiny taolany ka naleviny tao amban'ilay azo tamarisika tao jabesy ary dia nifadianina avy-fotoana izy pasteur misaotra pasteur Alvarez ny mazava be ny lohateny eto a ny nahafatesan'ny saoly a sy ny zanany ary nandevenana azy raha ohatra ka mampatsiahy kely ny mpijery sy ny mpiaintsika aloha pasteur dia Andriamanitra ry havana malala ao amin'ny tompo dia tsy mba maka sitraka velively ny atao hoe fiverenan-dalana ny fiemorana ary zany mahatonga ny bokyny petera faharotoko faharoa milaza manao hoe aleo ary raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana toy izay nahalala kanefa miemotra fa miatra aminy ozy ny oabolana manao hoe ny ambony miverinandray amin'ny lohany ary ny kisovavy avinandro no miverina ny kisovavy avin'ny sasa no miverina miosopotaka indray ny bokyny hebreo toko fa 7:30 dia ozy izy hoe raha miemotra ianareo dia tsy sitraky ny fanahiko ozy Andriamanitra zany hoe tsy mankasitraka velively mihitsy Andriamanitra zany ny fiemorana ary tsy nisy olombelona nampanompon'Andriamanitra ny efa nahalala ny lalan'ny fahamarinana efa novonjen'Andriamanitra kanefa niemotra dia tafitana hoe nitsorovalombelona hoe miatana be zao zay fa efa tsy manompo an'Andriamanitra tsony tsisy zany fa ny zavatra anankiray izay nafafin'ny olona raha mijinja fivereny an-dalana ny olona dia mijinja fahafatesana, mijinja faharavana, mijinja fahampotehana izy sy ny taranany. Andehany ho ianarantsika mihitsy pasteur Alvarez ty Samuel voalohany toko 1:30 ty izay tantara no heveritsika hoe mampalahelo. Raha tsy hivina kely ny tantara dia zany Saoly mpanjaka izany dia anisan'ny nanana tombontsoa lehibe mihoatra lavitra noho ny zanak'Israely satria dia izy no mpanjaka voalohany no sorana teo amin'ny zanak'Israely. Zany hoe nahazo tombontsoa lehibe izy satria voalohany teo amin'ny tantarany zanak'Israely no nisy mpanjaka dia izy no tendren'Andriamanitra ho mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany. Fa raha manaraka nefa tsika ny tantara dia nisy vanim-potoana
no amaivannyity saoly ity ilay fahasoavan'andriamanitra tao anatiny, ilay ositra napetraka andriamanitra tao anatiny amampanjaka sy amampanonkon'andriamanitra azy, ilay ataoko hoe fitahiana ara-panahy izay nomen'andriamanitra azy manokana de natao mitsinotsinona izany, toa no amaivaniny izany ka natonga azy nanota teo mason'andriamanitra raha ny ran'andriamanitra izy ohatra amin'ny Samuela voalohany toko 10 fa nianaratsika lavabe teto zany dia nasaina namoniny Amalekita izy de namono tamin'ny apahany any izy fa saingy niventiny be tahaka ny Agaga sy ireo matavitavy rehetrarehetra tamin'ny biby ondry amanosy ny omby de tsy mba nivonoany Saoly tamin'izany fotoana zany ary anisany nahatezitran'andriamanitra satria andriamanitra efa nilaza manao hoe aringano ka aza vela isy miankana anadiray azy de nefa napalahelo moa fa tsy narano Saoly zay fahamarinan'izay dia lasa natonga an'andriamanitra nandana azy tsy ho mpanjaka ary ozy mihitsy andriamanitra manao hoe nanenina noho ny nanaovako an'ny Saoly ho mpanjaka. Io nipetraka ny fanontaniana pasteur Alvarez manao hoe haive ka misy fotoana ty andriamanitra ty tsy hoe manenina noho ny amin'ny loza ihany. Raha ohatra misy olona anankiray nanota ka mibebaka le olona de manenina andriamanitra amin'ny loza tahaka ny saky ataony tao amin'ny Ninive, fa aiko ve andriamanitra manenina ihany ko ny amin'ny olona anankiray izay nosorany nametrahan'ny fahasoavana, nametrahan'ny fanahy masina, nametrahan'ny fitokisana nampiasain'andriamanitra kanefa avy eo nampanaovan'andriamanitra ny sitrapony de tsy mety nanatanteraka de hay ve andriamanitra koa mba manenina ny amin'izany zavatra zany, mba manenina ny amin'izany zavatra zany, zany hoe misy vanim-potoana zany pasteur rehefa misy zavatra ampanaovan'andriamanitra atsika, sitrapon'andriamanitra ampanaovan'andriamanitra atsika kanefa lavitsika le izy manomboka ohatra ny ovo sika dia manomboka manenina andriamanitra. Ary zany hoa pasteur ndony mba vakitsika le Isaia toko 5 ndiny voalohany la hitanareo ambanomasinao de toko 5 ndiny voalohany so mivakiny amin'ny arana Jesosy manao hoe aoka hira ny amin'ny malalako de hiran'ny malalako ny amin'ny tanimbolobony, ny malalako nanana tanimboloboko atao akavonalonaka de nasainy io nisoro ny vato no voleny karazam-boloboka tsara izy sady notilika amin'ny teo voany izy nandavaka fahamaizam-boloboka teo de nanantena azy amo voloboka tsara izy kanjo namo volobo-dratsy zay ato amin'ny bokin'ny Jeremia toko 2 Jeremia toko 2 de ny andrininy faraky amby 20 akitsika ihany zany amin'ny anaran'i Jesosy zao mivakiny manao hoe fa izao namboly anao karazam-boloboka tsara indrindra dia ratsana tsara avokoa ka anao nano nanjary sampany ratsy ianao ho voloboka hafa zay jareo tsara fa andriamanitra zany de nametraka ny Saoly ho karazana voaloboka tsara. Atao anatin'ny baiboly moa zany rehefa manohitra ny tenany Jesosy de hoe zany voaloboka ozy ary anareo ny sampany, iny moa no mahatonga an'izany ny olona anankiray rehefa tsy ampy raha pasteur de io voaloboka io zany no anisan'ny manakaikikaiky kokoa ny rahan'ny nature humain, zany hoe ny zavatra anankiray misy raha na olombelona na biby de io ino ty izy io jus de raisin io na ny rano avy amin'ny voaloboka de mahasoa kokoa zany zany zavatra zany de izay mahatonga le fanoharana eto hoe zao izy a namboly anao karazana voaloboka tsara ary Saoly moa zany resantsika eto de rehefa namboleny Saoly zany a hoe mba tena fitaratra mihitsy Saoly de nampalahelo moa zany tsy nahatanteraka le sitrapon'andriamanitra ary andriamanitra rehefa misy olona anankiray ny rahany ka manomboka mivilivily any amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny teniny olona io de ny zava-doza pasteur, ny zava-doza de ty le elan'le tanan'andriamanitra, lay elan'le fahasoavan'andriamanitra, lay elan'lay ositr'andriamanitra ao anaty. Raha ny vady ho any ho miala pasteur mbola azo entina mbavaka hiverina, raha ny vola ny very marary hoe very vola be anao fa mbola afaka ho récupérenao io, raha ny misy zavatra anankiray banga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray hoe tsy afa-panadinana mbola afaka mamerina amin'ny heritaona, fa raha ny fahasoavan'andriamanitra sy ny ositr'andriamanitra sy ny fitahim-panavy amin'andriamanitra no miala
sarotra ny iverenana io indrindraindrindra hoe niverin-dalana ny olona anankiray zay ny ampitandremantsika ny olona pastera hoe rehefa mba novonjen'ny tompo ianao de tandremo nomemotra hoe nisy zavatra nasosotra anao tao am-piangonana de iny anao fa niverin-dalana ny enjehany ianao de iny anao fa niverin-dalana nisy valombavaka tsy azonao de iny anao fa niverin-dalana nisy zavatra nampanantenaina anao hoe nisy zatovylana zatovavy nampanantena fa hiaraka aminao mba hanambady anao kinanjo aina tanan'olo-kafa izy no hitanao de iny ianao fa hiverin-dalana tsy fantatsika ny lanjan'zany atao hoe fahasoavan'andriamanitra zany ary no amaivan'ity saoly ity zany de tsy miteny taminy intsony andriamanitra nanda tsy ampiasa ny saoly tsony andriamanitra ka zay le ratsy be zay i saoly efa nolavin'andriamanitra nefa i saoly mbola nitohina nao asan'andriamanitra mbola nieritreritra ihany ary isy fotoana izy nitsodrano i davida manao hoe ombanao anie jehova rehefa niady tamin'ny goliaty davida mieritreritra ny tena mbola mpanompon'andriamanitra izy fa saingy andriamanitra efa tsy niaraka tamin'ny tsony satria efa niala ny tanan'andriamanitra efa niala tao aminy rehefa nisoran'andriamanitra vokatry ny nataony ihany fa tsy ny nataon'ny tompo azany misy olona tratran'izany randray mieritreritra izy eo mbola momba azy andriamanitra hoe tena manao asan'ny tompo azy ao tena ao mafana fo mihitsy amin'ny asan'ny tompo ay le tanan'andriamanitra efa niala taminy ny antony pastera de izao no lavo ny sitrapon'andriamanitra sanatrian'izany lasa nijangajanga na mety hoe nangalatra na mety hoe ohatra ny fahotany saoly ny zavatra nasain'andriamanitra no lavo ny saoly fa vao mainka no taterahany vao mainka nataony le izy hoe vonoy ny mpanjakany amalekita vao mainka nakafiziny zany hoe misy zavatra zao tontolo zao nakafiziny de nahatonga an'andriamanitra nanafay an'ity saoly ty tena hoe simba tanteraka ny aveleran'ity saoly ary jereo fa rehefa tsy miteny taminy andriamanitra ao amin'ny samoela voalohany toko valo amby roapolo dia lasa izy nakany amin'le mpanompo sampy vehivavy manao azy ao tsy niriny-javatra i vehivavy io nefa izy nandroka ny iala teo amin'ny tanin'ny Israely de nandeha tany amin'ny toeran-kafa i vehivavy io i saoly ndray no nanantona azy zava-dozany zany pasteur Alvarez hoe ianao no lavinao le mpanompo sampy de andray anao no mitady famonjena zany ry havana rehefa miverin-dalana ny olona anankiray rehefa niala tamin'andriamanitra ny olona anankiray tsy mijanona fotsiny am'izao fa tsy maintsy manompo sampy de hitantsika eo nitoy andrefa avy eo a pasteur Alvarez marina de marina pastera zany zavatra nambaranao zany azavazavay kely moa zany zavatra nisy teto amin'ity samoela voalohany faraparany ity na fahatelopolo sy mifarika amin'ny telopolo satria mifampitoy ireo tantara ireo zany hoe i saoly a mitondra maramila zany etsy amin'ny akilany hiady amin'ny Filistina ary ny Filistina moa zany a miaraka amin'ireo andrina dimlahy zany hoe reo dimlahy reo zany a général dolo zany reo de reo zany mitondra miaramila etsy amin'ny akilany tokony ary tamin'ireo any Filistina reo pasteur tokona rivotra marivony dia niaraka teo a i Davida tamin'ny fotoana io sy reo miaramila eninjatolahy nikasany anampy andreto Filistina reto de le izy ohatrany efa vita planina mipetrapetraka ohatrany hoe misy programme an'andriamanitra zany ve sa hoe ahoana fa lasa efa nataon'andriamanitra mihitsy zany zay niala tamin'ny tena marina niala tamin'ny saoly ny fanan'andriamanitra ary ny olona anankiray ilan'ny fanan'andriamanitra araka mitenao teo pasteur ilan'ny tanan'andriamanitra de mandindona zany olo zany ny fahafatesana raha kristiana anankiray ilan'ny fanay masina mahazavatra mampatahotra zany de lasa ohatrany hoe ny zavatra nitranga rehetra teo dia mitondra ny saoly any amin'ny fahafatesana mihitsy jereo tsara ke Davida tokony nanampy azy tamin'io ady io noroahana ny ala teo amin'ny Filistina rehefa tamin'ny tany Ziklaka ndray Davida de tsy afaka nijanona tao an-trano a sao de manao tapody foy fa efa nisy amalekita ndray nanafika ny tanin'ny Ziklaka zany hoe tsy nanana tsisy mpamonjy mihitsy zany saoly teto pasteur satria miala tamin'ny saoly ny fanan'andriamanitra araka nivolazanao teo ny tena nafaty an'ny saoly pasteur tsy noho hoe miaramila Filistina be de be tsy noho hoe efa mipetrapetraka ny planiny fahavalo amonany saoly fa ny fanan'andriamanitra niala tamin'ny saoly vaketsika ena tamin'ny tantara voalohany toko fafolo tantara voalohany toko fafolo andiny fatelo ambin'ny folo de zao mivakina
eny maty saoly no nivadiany tamin'i Jehova dia noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehova sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy tsindrin-javatra. Io ilay tenenao teo pastera hoe nivadika tamin'i Jehova aloha zany tiranga-ty niala tamin'Andriamanitra araka ny teninao teo hoe zavatra nytenen'Andriamanitra hoe zao ataonao zao ataonao zao ataonao tsy ny raharaha ino moa zany tenin'Andriamanitra zany fa zao ny teneniny hoe zay tiako ihany io za ny mpanjaka eto tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny resaka raharaham-pitondrana fa de zao any am-piangonana any Andriamanitra tokony hiteny fa ty zavatra ataoko ty tsisy idiran'Andriamanitra tena nivadika tamin'Andriamanitra zany ty ingaha ty pastera sy noho nakansaina tamin'izay nanao tsy ny-javatra io moa de io le mpamoangatra zany io zay fady indrindra pastera ary tao arinan'izay de mbola misy toiny ary noho tsy nanotaniny any Jehova ka dia novonoiny izy ary nafindra no any Davida zanaky Jese ny fanjakana. Noho tsy nanotaniny any Jehova de novonoiny izy zany hoe ho an'ny olona anankiray pastera zavatra tena naisan'ny nampaleran'Andriamanitra tsy fahotana ray tsy fahotana roa fa fahotana maromaro. Ny olona anankiray zany pastera tsy vita zany hoe rehefa manota ny olona anankiray de mijanona ny fahotana ray fa ny fahotana anankiray zany misitina fahotana ray de misitina fahotana manaraka misitina fahotana manaraka zany hoe ny fahotana misitina fahotana sady misitina ozona ary ny zavatra mampalahelo dia tsy afaka ny bebaka tsony saoly tsy afaka mibebaka tsony saoly ary noho zay tsy fibebahany zay no nanoloran'Andriamanitra azy eo ampela tanan'ny Filistiny. Ny olona anankiray zany mpanompon'Andriamanitra tsy ho resy mihitsy raha tsy Andriamanitra mihitsy manolotra azy ary matoa Andriamanitra manolotra olona ray ho azo ny fahavalo. Eto moa zany ny Filistina am'izao fiainantsika zao moa zany ny Filistina pastera de devoly sy miaramilana devoly mpamosavy mpanao mazia ny olona antikrista re zany aty re zany no fahavalon'ny filazantsara am'izao fotoana zao de tsy atolotr'Andriamanitra eo ampelatana amin'ny fahavalony mihitsy zay mankala azy mihitsy ny olona anankiray raha tsy olo hoe efa tena tsy mety hibebaka efa nivadika tamin'Andriamanitra nakany amin'ny mpamoangatra sy manao azy tsindrin-javatra zay fadidrina ozy ateo de lasa atolotr'Andriamanitra am'ireny le olona rehefa aveo ka ianao zany de raha ohatra hoe mino an'ity fandaran'ity anao de zao raha nisy zavatra fahadisona nataonao de araroty ny fotoana hibebahanao am'izao fotoana zao hoe anekenao ny fahotanao anatrehan'Andriamanitra ary mangataka amin'ny fanampian'Andriamanitra ianao hiala am'izany faratsiana sy toetra ratsy zany fa nyrao de atolotr'Andriamanitra amin'ny fahavalonao ianao araka ty zavatra ty fa mangatafa amin'ndrapon'Andriamanitra mivavaha ianao am'izao fotoana zao raha hitanao hoe ao anaty fahazarana ratsy anao mpanompon'Andriamanitra ianao am'izao fotoana zao araka ny teninao teo pastera mbola manao asan'Andriamanitra nefa misy fahotana tazominao araroty ny fotoana hibebahana rahasanabavy aza mieritreritra anao hoe aza rehefa manota oatra mbola momba an'Andriamanitra eny momba anao Andriamanitra satria manatenanao hibebaka izy araroty ny fotoana pastera ararotina ny fotoana pastera Alvaresy ary zay ny mahatonga ny baiboly miteny manao hoe Kristiny ho antony havelomantsika. Raha iverenao koa ilay fanazavana nentinao teo dia nampalahelo be ny histoiran'ny Saoly satria vokatr'ilay fo maloto ihany koa zay koa zany teboko anankiray ngeza be akoatra ny fanompo-tsampona taona de le fo maloto satria i Davida no nandresan'ny Goliata ary noho zay le fandresena ho an'ny fandresen'ny Goliata ny Davida izay de mbo nahazo tonon-kira ihany eny Saoly tamin'ny vahoaka eny nafaty arivarivo de nahavariana sy natalatsona nefany tsy ny fahavalon'ny Saoly no nienjehany fa i Davida zay tokony no nanampy azy no tedavany zay fomba rehetrarehetra aminoana azy. Ireto Filistinina reto ane ka le Filistinina tary any le faresy tary le faresin'ny Davida tary any reo ary mba anisan'ny nahazo voninahitra tamin'ny koa Saoly fa teto ny nahavariana io Filistinina io mihitsy ny namona Saoly teto ny antony tsy teo Davida lay lehilahy no soran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery zay tokony niaraka nampandroso anty ndao eritreretintsika hoe anty fiangonana ity zany hoe no lay fialonana matahotra ny isondrotany hafa io mantsy pastera io fahavoazana be na ho an'ny mpitondra anankiray na ho an'ny mpitondra fivavahany rehefa na orinasa hoe matahotra sao de isondrotanyity olona ity ary grave be mihitsy io le hoe tsy manome toerana ho an'ny hafa io fa tsy malala fa tsy mitena koa fitiavan-tena fitiavam-boninahitra fitiavam-pahefana de zay na voan'ny Saoly teto zasy ny taranako ihany
dia naloto fozika i davida nomba an'andriamanitra satria lay fahasoavana sy le ositra nafindran'andriamanitra taony davida dikan'izay tokony nalainy saoly teo akaikiny teo davida fa nampalahelo ny roany davida ary tsy vitany hoe ny roany fa nataony zay amin'nona azy i davida moa mitahiry ny tenano ho madio fo zay ro tsara ny torombavaka nataony hoe am'rony fo madio andriamanitra ary avoziorona marina ny fanato anatoko dikan'izay tsy olona manana fanahana valy fato mihitsy davida fa isaoly ty zany tao anatiny tao fialonana nisy otropo matahotra nisy notan'ny hafa freareana tsy mahalala fa tsy za de za ihany de nahavariana ny faratany amin'ny fanompotsapony zavatra nataony verin-dalana de arak' le teninao tao amin'ny tantara voalohany toko fafolo teo tsy le filistina ny mahery fa voalohany aloha tsisy fanatrehan'andriamanitra le fiangonana teto le fiangonan'ny saoly lay firenena netiny saoly niala tao ny taran'andriamanitra ny faharoa tsy tao davida ny fahatelo dia tian'andriamanitra hoporofoina anio ianao zay mijery na manaraka ny fandara ty fahita lavitra na amin'ty youtube aty na amin'ny réseaux sociaux amin'ny facebook tian'andriamanitra hoporofoina fa tsy akasitrahan'andriamanitra mihitsy araka nyteniko teo hoe nisy olona anankiray efa nalala sitrapony nefa miemitra tsy lesonao any saoly ny resaka teto fa lesonao atsika zay taranaka ty aoriana ty maty tamin'ny fahafahambaraka i saoly satria jero tsara nefa filistina namono azy teto pasteur zay filistina fa valy maivana tamin'ny zanak'israely tamin'ny davida tamin'izany fotoana zany filistina no nitifitra fa rehefa mijery ndray tsika ato amin'ny samoela faharotoko faharoa aoriana kely ao de ny amalekita ny namarana ny tantarany tamin'ny sabatra zany hoe ilay amalekita efa notenenin'andriamanitra hoe aringano de tsy nandringa anazy de tsy nandringa ny saoly ino no nanindro azy tany amin'ny lefina de niborokatra any amin'ny tsinandro ny tenin'andriamanitra namono biby tsy nahavato izy le fomba fitenenantsika ny fiterany rambony zany hoe io zavatra anankiray fa nasain'andriamanitra naringa anao io de tonga ho tsilo anao tonga ho fandrika ao anao raha iandro any raha tsy aringa anao io azay mamarina an'le tenao teo hoe tsika nomen'andriamanitra karazana opportunité mba ahafahantsika mibebaka eo anatrehan'ny tompo ahafahantsika tena hoe mamerina nlay fahasoavan'andriamanitra ao anaty pasteur alvares de reo fa ny olona anankiray ny alan'ny fanan'andriamanitra nanana fanapo misy afanapo nisy saoly teto ary tenina nitsofoka tany anatin'ny ady ngaraina fa tsisy fiarovana tsony ny akanjo fiadina tsy naharo azy ny sabatra ny lefy sy ny lefina sy ny fitaovam-piadiny tsy naharo azy satria ozy izy le teninao tany ampiantoana teo manao hoe e jehova no mpiandry tsy mananjavamory zany hoe ny anjelin'i jehova mitombo manodidina zay matahotra azy tsy eo tsony le fiarovana paster ny alan'le fiarovana de zao nalefa le zanatsipika de tonga ny atefa tany amin'ny saoly le izy ary ny nampalahelo de ty nampalahelo de ty nisy zanany anaky telo lahy teo i abinadaba de jonathan de malkiso lehilahy mahery daholo reo lehilahy mahery reo ary jonathan zany olona nanana ny toerany zany fa nampalahelo moa zany pastera hoe mijinja ny vokatra nataony rainy ihany ko i jonathan nefa jonathan de nandeha mahitsy ihany teo anatrehan'ny tompo fa saingy mbola menaratsika oriana kely eo ny tantarany aba sy josafata ndre mandeha nanampy any iaba josafata de ozy izy andriamanitra manjany josafata manao hoe ny ratsy fanafa ny tokony ampino ka i jonathan sary-piaro tamin'ny rainy teto nefa le rainy efa nanompo sampy i jonathan mbola mpanompon'andriamanitra ihany de zao niara-maty tao satria tsy nomban'andriamanitra jonathan no ny amin'ny saoly de niara-maty niara-voalefina tao izy teny mianaka ty abinadaba sy malkiso ty moa tsy de araka loatra ny tantaran'izy io fa i jonathan ty no tena fantatra tao anatin'ny baiboly de zany hoe vokatry lay fitakosonana tamin'ny saoly tao zany de maty tao ihany ko i jonathan paster ary zany zavatra anankiray tandremana tsara ho anao zay efa mahalala sitrapon'andriamanitra hoe mety ray aman-dreninao na mety mpiray-tapo aminao na mety fianakaviana akaiky hoe ianao mpino mpanompon'andriamanitra de misy ho avana mitenytrandremana hoe ndao mba hiaraka kely aria kia ndao lesy mba hiaraka kely aria de oentiny inao makany amin'ny mpanompo sampy any de any ampotaiza de any am'ireny omby asy reny na sanatry oentiny any amin'ny fanatanterahana am'ireny doany reny na ohatran'izany
de miaraka manao fety any nefa ianao mpanompon'andriamanitra fa misy voka-dratsiny tsika tsy teny ho faty ianao fa engany andriamanitra mindra fo aminao fa zava-doza zany ny vokatry lizy paster zava-doza ny vokatry lizy tandremana tsara ny hoe ianao mpanompon'andriamanitra de ndraindray mandalo ady misy vanim-potoana ny paster misy ataoko hoe mandalo fiza-toetra mandalo fitsapahana mandalo fanefena ny zanak'andriamanitra tahaka ny tanymanga eo an'lohan'ny mpanefi azy tsika ny tanymanga tsy afaka hiteny amin'ny mpanao azy mihitsy manao azy atao sarombo lavo sarombo tanymanga ohatran'io ana azy atao vilany tany fa ny mpanao vilany tany ihany ny mahalala hoe ataoko an'izao ianao de tsy afaka hiady amin'ny mpanao azy ny olona rehetra ary toy izany tsika eo anatrehan'andriamanitra misy lalana hitondran'andriamanitra atsika zay tsy fantatsika mihitsy anefen'andriamanitra atsika de ndraindray tsika mivavaka hoe mangataka an'izao mbola tsy azo le izy de eo misy olona ndraindray miteny manao hoe andao fa misy olona mahay ary tariny nitondranany zanakay tariny nitondranany zao mety ray aman-drenao tahaka ny tahaka ny saoly mihitsy teo anatrehan'ny Jonathan ndao fa entina ry fa lavo lefona any potika sy rava any ary zany misy olona ndraindray tsy mahafantatra n'lay loharanony olana lay loharanony problemany am'izao fotoana zao hoe taiza ny loharano manompo an'andriamanitra zay efa ataonay daholo ty rehetrarehetra ty fa ohatrany tsy manjary mihitsy zavatra ataonay rava daholo ty zavatra ataonay ty fa taro ny loharano fa sao de nisy olona nitoranao tany amin'ny mpanompo sampy mety avanao akaiky mihitsy io ianao tsy nanao fa nientiny nakany ianao ozy izy ny romanina toko voalohany paster ataony amarintsika amin'ny baiboly romanina toko voalohany de eo amin'ny andiny faharombo telopolo andiny faraika amin'ny telopolo sy rombo telopolo paster tsy manam-pahalalana tsy mitana fanekena tsy manam-pitiavana tsy miantra de olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'andriamanitra fa zay manao zany zavatra zany no mendrika ho faty nefa tsy manao ihany izy fa makasitraka manao koa zay ianao zany tsy hoe manao fa makasitraka an'le manao hoetireny amin'ny toerana anankiray de zao nanaiky fa ny voka-dratsin'izy avy eo tsy ny olona rehetra no mijinja azy fa ianao ihany no mijinja ny vokany ary zany hoany mahatonga le hoe misy mpino randray mametram-panontaniana hoe inona ihany le rahandriamanitra ny anton'ity problemako ty inona ny anton'izao nisy vanim-potoana ianao mety hoe nanangana trano tokony mba nijoro ianao tokony mba nijoro de ozy ny olona manao hoe tsy maintsy rarahana taoka ny zoro trano efatra tsy maintsy maka-panandro tsika amin'ny fananganan'ity trano ty de ianao mpanompon'andriamanitra de milozanao manao intercession ary amin'ny sisiny ary fotsiny nefa tokony misy fotoana ny ilaina ny intercession fa misy fotoana ianao ilaina mivatana tena miseho mihitsy hoe tsy mety io ao ny andro angina anao ny andro itenenana de angina foana kosa ve fa tokony mba miteny efa tsy mety io fa andriamanitra tompony ty tanàny ty de zay no mahatonga le hoe tafiditra le problème ary zay navoan'ny saoly teto paster ratsy efara moa zany nefa rany saoly sy ny taranany fa dia maty Abinadaba maty Malkisoa maty Jonathan de ina moa ny azo atao fa de mamainga fahorena eny paster le zavatra taka teto raka zay teninao zay paster de hoe Davida tsy nanana fahavalon'ny Saoly fa Saoly mihitsy no nitsangana amin'ny fahavalon'ny Davida paster zavatra mahavarina amin'ny fiainan'ny Davida dia ny fahavalon'ny Davida rehetra sy zay rehetra nitsangana amin'ny fahavalon'ny Davida paster Davida le lehilahy araky ny fon'Andriamanitra Davida de olona nosoran'Andriamanitra Davida de olona misy osotr'Andriamanitra sady mpaminany no mpanjaka Davida de lehilahy ny famatotra kaiky sady mpiderin'Andriamanitra zany hoe nanana fiainam-panahy natanjaka marina fa nisy fahalemeny Davida tao nisy fahatsony Davida teo amin'ny fiainana fa le fifandraisana tamin'Andriamanitra zany de niavaka loatra paster ary mitady olona Andriamanitra amin'izao fotoana zao hoe tena anana fifandraisana matotra anana fiainam-bavaka matotra any tokantrano any amin'ny fiarahamonina rehefa tonga amijena fotoam-bavaka de inona fa mamonjy fotoam-bavaka mametraka ho zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra mametraka zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra Davida moa de nitaraina manao hoe Andriamanitra aza soronamiko ny fanahinao tena nidongin'Andriamanitra de izy Davida hoe ndray andro zay na boky salama hoe raha zay re tsy nalalanao taty amin'ny tany ny velona Andriamanitra ozy izy ny loharaniko izy no anjarako tsy mampanina Davida zany raha tsy manana ninina fa zavatra ray ihany nangatany de hoe ny fanan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy nangatany hoe Andriamanitra aleoko manana anao aleoko mipetraka ny ray andro amin'ny kianjanao toy zay mipetraka arivany amin'ny toeran-kafa zany hoe ny fifandraisan'ny Davida ty tena hafa kely mihitsy raha lasana bavy
mitady davida tahaka an'izany andriamanitra amin'izao fotoana zao olona tena tia manompo an'andriamanitra ary tena manompo ary tena manompo tokoa tena manao tahaka ny davida manao naintsy ho zavatra manao vivieriny tena tian'andriamanitra ozy davida moa dia mivavaka ohatr'izao pastera hoe tsy akatra mifarafara fandriko ao izy tsy akatra mbofandrina dia atory raha tsy efa nahita fitoerana ho an'i jehova zany novadiny davida isan'andro isan'andro zany hoe tena famatotra ny fanasy ny foa n'andriamanitra tamin'ity davida ity anka zay rehetra fahavalon'ny davida zay nitsanganao fahavalon'ny davida dia tsy davida ny mamaly azy fa andriamanitra ny mamaly azy aresatio ena goliata nampandresan'ny davida ne tsy davida ny mahery efa andriamanitra nampandresy azy ny ady amin'ny nabala le adalalahy iny le vadiny abigaila taloha le mba nangatamy fiaramiasa nefa de vavaratsy be no azy andriamanitra koa namono ny nabala i saoly ty ny filistina reo filistina tsisy filistina naharesan'ny davida zany hatram'izay ny filistina andriamanitra ny ady amin'ny filistina ary teto faranteto mo saoly nampalahelo saoly zay tokony ray aman-dreny ara-panahy tokony mipetraka tamin'ny maharay ara-panahy tokony mipetraka tamin'ny mahampanompon'andriamanitra fa nivadika tamin'andriamanitra nivadika tamin'ny davida nitsangana ny fahavalon'ny davida andriamanitra nitratsehatra namaly ny fahavalony zany no zavatra tombontsoa ara-panahy zay nyraisin'ny davida hoe andriamanitra mampandresy azy davida tsy tia ny hafatesan'ny saoly pasteur fa andriamanitra kosa nefa nanapa-kevitra hoe anjarako ty ady ty de tsy anao ry davida fa na ty ady ty jehova iady anareo fa ianareo kosa ankiny ho atsika zay manana fifandraisana amin'andriamanitra ary ataovy zay nananao fifandraisana amin'andriamanitra isan'andro ataovy zay nanao fifandraisana amin'andriamanitra de ho fahavalonao andriamanitra de iady am'izay miady aminao andriamanitra de anisy soa zay manisy soa anao andriamanitra ary ita zay mitahanao andriamanitra zany hoe andriamanitra zany iaraka aminao na ao anaty ady ianao na anaty olana ianao na ao anaty zavatra manahirana ianao de andriamanitra zany tsy ala aminao mihitsy rehefa mifandray amin'andriamanitra tombontsoa lehibe paster ny manompo an'andriamanitra zay nga manoa ny azo nambara pastera tamin'ity anaroanyitya toko fahampiny androany manangana fiainana miaraka amin'i jesosy lesona ngeza be zay nyresantsika teto androany zay satria dia vokatry ny fiamoran'lay ray no nahafaty an'ilay zanany anankitelo tena fahoriana mavesatra zany maty ny ray andro le lisy paster ary tsika ray aman-dreny zany indrindra tsika dada dia tokony ho fitaratra eo anatrihan'ny zanaka lahy na zanaka vavy satria be lehibe ny tanorany mivarilavo vokatry ny nataon'ny papany any satria le papany eo ambany mason'le zanany vavy zanany lahy iny mampirafy na midariko an'le reniny reny io reny io nidaroanao io zany mba hainao ny miady aminy de io nidaroanao ataonao mangamangana io de io no hopaina de io no hozonina de mety efa amin'io reny mpianakavianao daholo fa nga ianao nazo nisy telo mianadaky reo raha tsy hovadinao io nga ianao afaka ataoko hoe manataranaka raha tsy hovadinao io rahalahy de ary zay navoan'ny saoly zay hoe tsy nijoro tam'le fotokevitr'andriamanitra de saika lany taranaka nefa rany okzay paster raha pitsina toy zany enitoboka ivavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i jesosy misotranao zay ny amin'ny fatateran'izany fotoana zany tantaran'ny saoly jonatan binadaba malkisosy ireo taranany zay maty no nataon'ny saoly any nafatan'ny taranany engany andriamanitra mindra fo amin'ity ray mpianakaviana sy ray mpianakaviana atao anatin'ny tokantrano zay ohatrany somary mangatsitsika mitady iverin'ny-dalana misy mihitsy aza nefa nakany amin'ny omby asy sy ny manao azy otsindriny-javatra de mandrehan'ity fandaran'ity de ohatrany somary ohatrany tohina zany ny fona izy indray nitezitra kanefa ny teninao no manitsy azy sy manamboatra azy mandrafo amin'izany olona zany tompo ary engany mbola hovoara ihany izy mbola iverina aminao de hanompo anao indray izy andriamanitra misy olona tena mangoritsina mandrera zany fandarany zany mangoritsina ohatra mitsangam-bolo zany satria misy herin'ny maizina mamatotra azy eo anatin'ny vatany ao amin'ny anaran'ny jesosy ny amiteko androasa satany reo raha vako amin'ny anaran'ny jesosy tsy manan-kery zany tsy manam-pahefana nyery sy ny kasiky ny fanafahanao any ho amin'ity mpanomponao ty tompo amin'ny anaran'i jesosy amen inary tompoko de ho faranany eto aloha zany ny fandarana tamin'ity androany ity samoel faharoa toko voalohany ray rapitso na maray raha toka sitrapon'andriamanitra mbola miresaka antsika ny tantaran'ny saoly io paster satria dia izy maty fa ny tantarany mbola firesaka foana dia ho an'andriamanitra ny voninahitra mirary fampahirezana ao antsika rehetra velomatompoka manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo
fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotra ny pasteur Rankiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasa antsika rehetra tompoko. L'impact. Eny ary amin'ny fihaon'ny firavoravona indray ny mbola eo anako amintsika menakavy anio anatin'ity fandarana ity manana rahalahy kiraitsika. Ny anaranao rahalahy? I rahalahy maro koa ny anarako. Firy taona anao? 30 taona. Efa manambady vena? Ie. Efa niteraka? Anakoroa. Eny ary amin'ny fihaon'ny firavoravona indray ny mbola eo anako amintsika menakavy anio anatin'ity fandarana ity manana rahalahy kiraitsika. Ny anaranao rahalahy? I rahalahy maro koa ny anarako. Firy taona anao? 30 taona. Efa manambady vena? Ie. Efa niteraka? Anakoroa. Eny rahalahy, inona ny zavatra hijoronao vavolombelona rahalahy? Nijoroko vavolombelona zany dia voninahitra lehibe an'Andriamanitra rery any fa nafahany tamin'ny fisotroana zany a dia ny filokana dia ny fitsangatsangana. Reo ny zavatra nanananao? Namatotra anahy. Taminao na dia anao fa nanambady hoe? Ie. Dia hoe fisotroana nanahoana ny zavatra nazanao fisotroana nanahoana? Le fisotroana zany isan'andro isan'andro misotro foana. Nanomboka anao firy taona? Nanomboka teo amin'ny 20 taona teo. Inona no natonga anao sotro? Tsy haiko voafaty sy fahazaran-dratsy. Zay natonga anao sotro? Dia misotro foana ianao? Misotro foana. Isaky n'inona ianao? Isaky ny hariva za tsy mahazo aina mihitsy rehefa tsy misotro. Tsy mahita tory. Tsy mahita tory rehefa tsy misotro. Efa nanambady ianao tamin'izany? Efa nanambady. Ianao 20 taona nanomboka anao zany? Nanomboka ny sotro. Dia ianao nefa miasa mampidi-bola? Miasa mampidi-bola. Dia misotro be ve sa hoe mba misotrosotro kely fotsiny hoe faribodiny vera na ohatra zany? Misotro be mihitsy. Za raha toka resaka demo zany tsy ampy anahy raha tsy any amin'ny bota any. Bota ray vao ampy anao? Ohatrany moa zao bota? Tsy haiko mety 3 arivo. 3 arivo amin'ny bota? Dia isan'andro anao tsy mahita 3 arivo isotroana zay? Tsy maintsy mahita. Dia ahoana mivady aman-janaka amin'izany? Tsisy fiainana vanina. Tsisy fiainana vanina amin'izany? Mahavidy bota 3 arivo isan'andro isan'andro anao? Mavidy. Ohatriny ny isan'andro amin'izany efa fidiram-bola anao sa na tsisy fidiram-bola ara dia? Misy fidiram-bola fa fidiram-bola zany eo mahazo amin'ny 7 arivo ray alina. Dia nakoatran'le 3 arivo zany tsy maintsy asorona zany misy tronan'le toaka fotsiny. 3 arivo? Tsisy tsaky amin'izany? Tsisy tsaky. Tsisy tsaky fa tonga dia vanona. Dia tsy maintsy misotro anao isan'andro? Tsy maintsy misotro. Zay vao mahita tory? Zay vao mahita tory. Na ao anatin'le mahita tory indray dia indraindray manofy ratsy. Dia le ao anatin'izao izy ianao loka. Loka manao any? Loka manao rami, manao boula. Boula? Dia manao rami? Ie. Dia mba mahazo vola any ve amin'izany? Izy asana fanahy ratsy ilay izy dia indraindray mahazo indraindray tsy indraindray banky. Banky? Dia mivady amponjanaka amin'izany misakafo iany? Misakafo fa zara fa mihinana. Zara fa mihinana?
na fiainana raha am'izany rehefa mamamo amin'ny riva dia korotana foana fa raha fa milamina ao anatin'ny tokantrano tapabolana eo dia avy eo mikorotana miady mivokatra le fisotroana le atao ihany dia amin'izany nefa tsy misy hoe mampirafy na mijangajanga tsy dia misy dia iny mandeha manaraka le mampirafy le mijangajanga ie vehivavy sady mamo zany ianao no mbola mavita mijangajanga ie dia tianao koa ny vehivavy amin'izany tsy avadin'olona vehivavy tsy fantatra vehivavy mandeha le mpivaritena reny ie sa tsy mpivaritena fa le varitena mpivaritena ie ny arahanao amin'izany inona no natonga anao le mijangajanga koa ao amin'le hoe sa ve dia hoe mamo sa rehefa tsy mamo ianao no mavita hoe miaraka amina vehivavy sa manao rehefa mamo mavita miaraka amin'le vehivavy rehefa mamo ie sady mamo zany no miloka no mijangajanga korotana ny tokantrano amin'izany korotana ny tokantrano ianao ve tsy mbo nieritreritra hoe mba te hiala amin'izany nieritreritra ina mba voafatotra le fanahy zany dia taty ariana zay nisy namako izay dia izy mivavaka atao mivoan'oloko dia nitaritiny a dia zao rehefa mivavaka nanakoko tamin'ny tompo dia afaka fa firy-taorina teo zay mivavakinao vo 3 volana pastera le tany ivelany le teo dia vao tonga le avan'iny pastera no mivavaka atao mivoan'oloko dia ahoana no natsapanao hoe afaka ianao tena tsy ta hieritreritra le zavatra ratsy reny ntsony ary tsy ta hiverina amin'le izy tsy te hisotro tokantsony tsy ta hisotro tokantsony so dia hoe mba miezaka fotsiny nao tsy hisotro na tena tsy mpanazah mahita an'le olona le mamo raha tena tsy tiako ary le nenao anatin'le fiainana an'le raha zany efa tsy tiako tsony ary le miloka le miloka koa efa tsy tia an'le izy tsony zay ry avalina ny zavatra tokony ho takatsika amin'ny resaka loka tsisy olona mampanakarena amin'ny loka zany na ianao zao na ohatra hoe mahazo 1 milliard ary androany amina resaka loka ohatra hoe mahazo 1 milliard androany za dia miteny aminao ohatra mety mividy tany ianao mividy trano ianao mety hividy fiara ianao fa reo fananana azonao tamin'ny loka reo potika daholo reo afaka eritaona sy tapany raha ela indrindra na 2 taona tsy mampanakarena anao zany ny loka mety mahazo 500 million andrenao androany ny poka fa io ny vola mako misy vola avy amin'andriamanitra misy vola avy amin'ny devoly ary ny zavatra avy amin'ny devoly tsy mitondra fitahina ho anao zany manjavona ho azy io dia mitondra problème ho azy io imbedabe nefa nahen'olona hoe nahazo loka 1 milliard tamin'ny course zao hoe nahazo 500 million tamin'ny course zao hoe fa avy eo manangan-javatra amin'iny ianao fa tsy mampanakarena anao zany io fa manapotika anao manahoana raha lany fahatsaparinao le hoe mivavaka amin'izao ianao nanomboka nan'olo tena melony amarana antsika ny fotoana ahoana ny fahatsapanao ny afatra ao nretolo reto tena hitako tena afaka zany tena maivana tsisy fiadanana ohatra zany zany miaraka amin'i jesosy mahatsara hoe fiadanana ianao mahatsara manana fiadanana zany noho le miainan'le zavatra isana teo aloha noho le hoe mamo lava teo aloha mamo lava teo aloha teo anatin'ny 5 taona tao reo zany dia mamo isan'andro mamo isan'andro dia mijanga dia mijanga dia manahoana ny fahatsapanao le hoe fifalinana na fiadanana miaraka amin'ny tompo manahoana ny fidiram-bola ny fiainana amin'izao milamina tsara tsisy ohatry zany milamina nareo mivady milamina efa tsisy mikorotandrotana tsony tsisy ahoana mba fijery namanao le bandibandy namandreny hoe ianao lasa mivavaka tsy lazainy lasa mivary lavo ianao za ndraindray mbola mandresa lahatra anazy hoe tsy mento io fa ova eo fa zavatra manimby io mana manimby io ahoana fijery mivadinao ianao mba mivavaka zao faly izy faly izy inao mahita tena faly izy fa milamina zany tokantrano milamina tsisy ohatry zany soratsika ny tompo zany a hotahin'andriamanitsika raha voafatotra ianao na mijaly mahafatotra ny devoly amin'ireny asana devoly reny dia fanolora tena ry havana mivavaha anafaka anao ny tompo ty ianao jesosy zay no zavatra azo nampitainy androany manaraka indray veloma tompo l'impact